Tutuplastukovavy ny firotsako ho candidat amin'ny fifidianana be ny tanàna Toamasina amin'izao 1 Desembre ho avy. Faly miarabantsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy ny raharaha politika no zaraintsika eto maneho hevitra manko ireo mpanao politika fa indrindra amin'izao fotoana izao ity gasikara fenosoa sy Rolaratsiraka hitantsika manko Rolaratsiraka fa lany tamin'ny solombavambahoaka tao tampon-tanàna Toamasina ary mbola hilatsaka be ny tanàna ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ity fifidianana be ny tanàna izay ho avy izao. Araka izany moa dia naneho hevitra ihany koa i gasikara fenosoa mahakasika izany fifidianana be ny tanàna izany. Fanakiviana sy fanilinan-kolaka ireo kaditany fahasarotana antota taratasy filatsako fidiana. Misedra olana akamaroan'ireo kadita be ny tanàna indrindra fa ireo kadita mpanolotsaina. Sarotra sy maro loatra ireo antota taratasy takina amin'ny rotsako fidiana. Ny taratasy fanamarina avy amin'ny sampandrarahany hetra, ny bulletin numéro 3 ary ny taratasy fanamarinana mahamalagasy indrindra no tena ahitana olana. Maro amin'ireo kandida nambanivohitra fa eny ary na ireo anan'ireo tanàn-dehibe koa aza no mitsaoka andaharana vao mahita ireo taratasy takina sy hasarotiny ny lalàna vao mahazo izany. Ireo tantsaha ohatra ireo mpivarotra ireo tsy manana antonasa raikitra izany, tena ampahany maro malagasy dia matahotra ny hiditra birao na hanandraraha amin'ny sampandraraha misahana ny hiditra sy ny fitsarana. Sao tsy mbola sahazana zava-misy eto Madagasikara lahy ny fepetra apetraka ireo. Sao fepetra natao hamelezana olo tokana no mahavoasazy ny malagasy manontolo, sao mba fanahiniana hasarotina mihitsy mba havitsy ireo pilatsaka sy hanomezana vahana ireo kandida mpanjakana. Misintona ny sain'ny tompon'andraikitra mba hijery ny zava-misy atraiky hampirisihana olom-pirenena handray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena. Izao no ilaina sy tanjona fa tsy vao maika fanakiviana tahaka izao hoy gasikara fenosoa. Manoloana izay ihany koa dia naneho hevitra ireo Rolaratsiraka mahakasika filatsako fidiana ho be ny tanàna na tampon-tanàna ny Toamasina izay. Naneho hevitra manko izy nanambara ny teny nanao hoe tompoklahy sy tompovavy riponina ny Toamasina, mamela ahy ianareo hanatitra ny fisaorana tamin'ny nahalany ahy ho solombavambahoaka ny Toamasina indray. Ny fandresentsika dia tsy avy tamin'ny volana fangalaram-bato fa noho ny fananantsika soatoavina izay arovantsika sy vohitsika efa 12 taona izao, toy ny soatoavina republikanina sy ny fiarovana ny vahoaka ny Toamasina sy ny tanàna na eny kidona ary na eny koa hiatra. Eny ry mpiray-tanindrazana rahalahy sy anabavy, isaka vao mifoha maraina ny tenako ka hatramin'ny atoriako amin'ny alina dia mieritreritra ny momba ny Toamasina sy ny mponina izay tsy mendrika ny hijaly lava intsony. Naiza naiza lehako dia mifanena amin'ny olona izay misedra ny mafy hatrany ary dia manambara izy ireo fa tsy mbola tapitra ny asantsika ka mitaky ny ilatsahako ho fidiana be ny tanàna ny Toamasina. Marina tokoa tompokolahy sy tompokovavy nandritra izay 12 taona lasa zay dia ny politikan'ny Lorange no mibana eto amin'ity tanàna ny Toamasina tsika ity. Ny kolotsaina, ny kolikoly no mipetraka sy manjaka eto Mandrakariva. Varotana avokoa ny espace verte, ny fanomezan-dalana hanorina tsy fantatra intsony aiza ny toeram-panariana fako. Diborano tanteraka ny mponina isaky ny avy be ny orana, tsy misy tsony fanadiadiana momba ny lakan-drano ary tsy misy ihany koa ny fanamboarana lakan-drano vaovao. Potika ny lalana ka mijaly ny rehetra toy ny tikotiky sy ny siklopusy ary mampiasa lalana noho ny fitohanan'ny famoivoizana. Ny loza famoivoizana ihany koa ary ny tondradrano ihany koa anisan'ny olana eto amin'ny tampon-tanàna ny Toamasina. Tsy misy toerana ahafahan'ny tanora sy ny mpianatra manao fanatanjahantena miaratsy isan'andro. Ny fandriam-pahalemana, tsy misy politika mazava mikasika ny fampihenana ny tsy fanananasa sy ny fahantrana. Tsy misy ihany koa ny mikarakara ny tanora. Eny tompokolahy sy tompokovavy ireo no vokan'ny politika Lorange ary tsara ny mampahafantatra fa ny mandany solombavambahoaka dia tsy mamela azy
mampiasa ny fanerenana ny tanàna fa mitondra ny hitahitam-bahoaka ihany no azony atao. Efa notanterahiko izany nandritra ny 5 taona tao amin'ny andemeram-pirenena. Izao anefa dia tsy maintsy avotantsika Toamasina izay efa horendrika amin'ny lafiny rehetra, indrindrindrindra fa ara-moraly. Tsy maintsy ekipa mahay sy mahitsy no mitantana ny tanànan'ny Toamasina, ary tsy maintsy dia tsy miamboho adidy eo anatrehan'izany ny tenako izy tamin'izany. Koa ambarako eto ny firotsako kandida amin'ny fifidianana be ny tanàna Toamasina amin'ny 1 Desambra 2024 avy izao. Koa mangataka amin'ny ray aman-dreny rehetra ray sy reny mba hamory ny fianakaviana ka hitambatra ho iray mba hanohana ny filatsahako fidiana mba hanavitra ny mponina sy ny tanàna ny Toamasina. Ny tsara dia tsy maintsy mandresy manoloana ny ratsy. Hoy ny faneho-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka, ary hilatsaka ihany koa kandida be ny tanàna izay ho avy eo izay. Mangataka antsika ihany koa amin'izao fotoana izao manko efa maromaro ireo mpanao politika hilatsaka homera fa noho ny etraketraky ny fitondram-panjakana ity nanantany sarotra ny filatsahako fidiana be ny tanàna izany. Ary andao ary mijerentsika fa ny kevitra nataon'ny Roland Ratsiraka izany araka ny teny fampidirana hitantsika teo izay, ary manentana antsika avy hatrany mba azadina ny miabonena manao izay na manao komantera afahantsika matsatsara zavatra izay. Ary izay ihany koa no afaka mizarentsika eto tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra hatrany azadino miabone manao izay manao komantera makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy. Ambarako eto tompoko lahy sy tompoko vavy, ny firotsako ho kandida amin'ny fifidianana be ny tanànan'ny Toamasina amin'izao 1 Desambra ho avy izao. Tsy maintsy avotantsika i Toamasina satria efa mitady horendrika amin'ny lafiny rehetra hoy Roland Ratsiraka. Efa solomavambahoaka nitondra ny hetaheta-bahoaka teny amin'ny antemeram-pirenena aho, ankehitriny anefa tena mila jerena ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny tanàna, ka izay no mahatonga ahy ho kandida be ny tanàna ny kominina ambonivohitra i Toamasina hoy izy. Votantsika Toamasina tompoko lahy sy tompoko vavy satria rendrika Toamasina agnaty rano ny vahoaka, rentsika amin'ny lafiny rehetra, agnatin'izany dia ara-moraly. 15 taona izay ny politikan'ny Loranjo no nibahana teto, ny kolotsain'ny kolikoly no mipetraka sy manjaka eto, varotana avokoa ny espace vert. Tsy fantatra intsony hoe aiza ny fanaripako. Dobo rano tanteraka ny olona isaky ny avy be ny orana eto Toamasina, potika ny lalana ary mampijaly ny rehetra izany. Mila olona tena mahafantatra ny Toamasina ary vonona tanteraka hikaroka vahaolana manoloana izany rehetra izany, ka dia mijoro aho. Mila sahy mijoro isika hoy Roland Ratsiraka. Ny kolotsaina izay napetraky ny fitondrana zao io, hitantsika fa tsisy raha manjary ny lalana, tsisy raha manjary ny fifamoivoizana, tsisy raha manjary raha jiaby amin'ny lameria koa dia oka zay mijaly loatra ny vahoakan'ny Toamasina, mangidy ny fiainan'ny vahoakan'ny Toamasina ary matsiaro tegna sahirana tanteraka. Nangataka ireo ray aman-dreny sy ireo ray sy reny mamory ny ankonana moa izy, ka hanohana azy an'izao filatsahako fidiana izao. Hanavitra ny mponina sy ny tanànan'ny Toamasina isika hoy Roland Ratsiraka, ary ny tsara dia tsy maintsy mandresy manoloana ny ratsy.